mba hitoeranareo marina ka atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Kolosiana 4:1-12. Mba hitoeranareo marina ka atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Kolosiana 4:1-12. Isan'andro dia manorina toetra ary manorina sy manomana antsika ho amin'ny mandrakizay Andriamanitra. Ilian'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga antsika mba hiaina ny amin'ny olona anome ohatra mba ho hitan'ny olona eo amin'izao tontolo izao fa olona izay miaina ny mandrakizay isika. Eo amin'ny toetra izany ary eo amin'ny fomba fiainana ihany koa. Amin'ny fandehanantsika eo araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hipetrahantsika eo tanàn'Andriamanitra mba hanaovany amintsika arak'izay heveriny fa tsara indrindra. Izao ny voalaza amin'ny Korintiana 1:3-7 manao hoe: ary san'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Isika kristianina izany, san'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra. Ary miara-manorina amin'Andriamanitra isika dia hiakanto hiatsara izany sy ho tsara rafitra hatrany ny fiainantsika io eo an-tanan'ilay lehibean'ny mpanorona dia tsy iza fa Andriamanitra izany. Ndao maka toky sandrintsika Efesana 2:1-2 dia izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe: ao aminy no hirafetan'ny rafitra rehetra. Eo amin'ny 9 ambony eo izy dia hoe: Kristy Jesosy no fehizoro indrindra, izy no fototra, izy no fehizoro. Dia voalazana eo: ao aminy, ao amin'le fehizoro zany no hirafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo. 2 ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ry havana malahy, amin'ity andro anio ity, ny hafatra izay ampitena aminao dia hoe mila miorina eo amin'ilay fehizoro aloha voalohany indrindra. Miorina eo amin'ilay fehizoro dia tsy iza fa Jesosy. Aoka hiorina eo amin'i Jesosy ny fiainanao. Fa miaraka amin'izay koa dia izao, rehefa miorina eo amin'ilay fehizoro dia mitombo tsara hozy izy, mitombo tsara ho tempoly masina ho an'Andriamanitra. Miaraka miorina amin'i Jesosy ny fiainantsika. Izao lazain'i Jesosy ao Matteo 5:7-8 manao hoe: koa amin'izany dia aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana rainareo izay any an-danitra. Rehefa miorina amin'i Jesosy isika dia mitombo, tsy hoe mitombo arak'izay itiavantsika azy, fa mitombo arak'ilay fototra, dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay fototra. Izy zany no modelintsika, dia miainga dia miorina eo amin'i Jesosy ny fiainantsika amin'izay fotoan'izay. Andeha isika ary eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny asantsika, eo amin'ny zavatra ataontsika, dia andeha isika hanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Ary ny fiainantsika dia ampiseho ny fahatsaran'ilay fototra, dia tsy iza fa Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanahafantsika azy eo amin'ny toetra izany. Ry havana malala, fantaniana fampietreretana izay apetraka dia hoe avy amin'ny Satana anie ny fiteny sy ny fihetsika feno fahasiahany fa tsy avy amin'ny Kristy ka move isika hanala baraka an'i Kristy amin'ny fifikirana amin'ny kilema sy ny fahalementsika. Nampanantena Jesosy fa hanafaka antsika amin'ireny kilema toetra ireny, hanamboatra antsika izy. Ary ny teny moa dia milaza manao hoe: ny hery koa Jesosy
dia miasa amin'ny fahalemena. Koa ho tanterahany tompo amintsika ny izany teny izany, ka hiaraka aolona ao amin'i Jesosy ny fiainantsika. Zay le hoe fanorenana ho an'ny mandrakizay. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra noho ny teninao. Ianao Jesosy no fehizoro, ary izay dia aolona arafitra eo aminao. Tena fanerenay amin'ity andro anio ity, raha iolona eo aminao tokoa ny fiainanay. Ka na dia mandalo fizan-toetra, fitsapana ary izay dia tsy atahotra izay, satria miolona eo amin'ilay vato fehizoro mafy ny fiainanay, dia tsy iza fa ianao izany. Ary izay kosa dia hitombo eo aminao, haneho ny fahatsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.